Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio talata fa 7 ny volana septambra 2023. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra izay efa nambarako teto ihany fa anio zany dia ambarako bebe kokoa satria ny fanahy masina no nampatsiahy ahy izay nofizay. Zany hoe io fotoana io dia andro ny tamin'ny andro nampanofisany ahy zany dia tamin'ny fotoana Jesosy tonga nanao opération ahy tamin'izy endry ny fahazavana lehibe zany dia tao alohan'ny io opération io na tao arinan'io opération io zany no nampanofy ahy zany Jesosy. Nampiseho izy zany ny karatra ny tany dia naseho ny zavatra mahagaga zany tanatin'io nofy io. Ka anio zany dia tiany fanahy masina ambara ny bebe kokoa zany amintsika ny momba an'izay nofy izay. Ry havana, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany anambarany fanahy masina izay tiany ambara amintsika mba iomanantsika. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, indreto izay Jesosy manondroka ny lohanay eo anatrehany seza fiandriananao. Mamela anay Tompo, mamindra fo aminay satria tsy mendrika izahay. Tompo, sasao amin'ny ranao ny fahotanay tsiraray avy Jesosy. Mibebaka aminao izay satria tsy mendrika izahay Tompo. Mamindra fo aminay satria Jesosy ho avy ianao hitsara ny tany Jesosy ary ho mafy tsy ho zakany zanak'olombelona izany. Jesosy mangataka ny famindram-ponao. Amboary foana izay Jesosy satria milanao izahay. Fanahy masino, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina ka tsy anakery tsy anapahefana amin'izao ora sy fotoana izao. Oka koa ianao fanahy masino no ampiratra ny masom-panahy olonao tsiraray avy eran-tany fanahy masina. Jesosy ka mangataka ny ranao aho, oka ny ranao Jesosy andrakotra anay tsiraray avy eran-tany koa Tompo izay olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefa ny anafikanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina aminay izany fa entin'ny rivotra toy ny lavenina any tany foana satria anao Jesosy no manda afo manodidina anay. Misaotra Tompo, misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao satria ho avy ianao hitsara ny tany hoy ianao. Ka misaotra Jesosy. Alleluia, amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, araka ny teny izay nolazaiko tery am-piandohana dia nofy naseho an'ny Tompo ahy ho fampitandremana antsika izany ary hiomana antsika alohan'ny Jesosy ho avy. Alleluia, alleluia. Ry havana, tiantsika ny Tompo, tiany ary tena maminy isika tsiraray avy, tsy manavaka Andriamanitra, tsy manavaka izy fa izay mivavaka aminy izay mitady azy amin'ny famarinana sy ny fahamasinana tanteraka no horaisiny eo anatrehany. Amen. Ry havana, ny teny izay nomeny Tompo tamin'ny zako nanomana an'izao video izao dia ao amin'ny bokyny Ezekela toko 7 mampatahotra io teny io, tena mampatahotra io teny io. Ary na tamin'ny zako namaky azy teo ary dia tena hoe manahy mafy ny amin'ny zavatra anjoa ny tany. Eny Tompoko, manahy mafy ny amin'ny zavatra anjoa ny tany raha tsy miverina amin'ny Jesosy isika. Tsy hovakiko manotora io teny io fa fo ihany no horaisiko, fa raha sitrapony Tompo dia hoentiko amin'ny vavaka ny alina ho amin'ny fibebahana io Ezekela toko 7 manotolo io. Fa verset fo ihany zany no horaisiko ambarako ampahery antsika iambenantsika zany alohany ijoroko vavolombelona. Hovakiko eo amin'ny 2:4. Ezekela toko 7 2:4 dia mitsahatra amin'izay ampitsarany fanahy masina ay.
ovakiko ny teny amin'ny anarany Jesosy Tompo. Efa notsofina ny trompetra ka vonona ny zavatra rehetra, nefa tsy misy makany amin'ny ady, satria hiara ny fahatezerako mirehitra ny harembe rehetra. Amen. Ry havana, ajanoko hatreo, 7:10 ihany. Efa notsofina ny trompetra ka vonona ny zavatra rehetra. Ry havana, kely sady ao avy Jesosy. Mila zany isika miomana isika iona amin'ny Jesosy. Ny hoe mitsoka trompetra dia ohatran'izao ataoko izao. Izay no mahatonga ny eto amin'ny ho avy Jesosy Kristy Tompo mibeba ianao, dia hoeko hoe trompetra fanairana farany. Ry havana, zany mihitsy, tena fanairana farany. Maro be ny zavatra ambarany fanahy masina eto mba ampifoantsika. Enganeka tena anaraka marina isika tompoko. Eto Andriamanitra dia mampiomana zany ny Tompo mba hitandremantsika, satria eo amin'ny 5:10 dia manambara ny tenin'ny Tompo hoe ny sabatra no eny ivelany, ary ny arety mandringana sy ny mosary no ao an-trano. Izay any an-tsaha dia ho faty-tsabatra, ary izay any an-tanàna kosa dia ho levo ny mosary sy ny arety mandringana. 9:20 Ary na dia misy hafa mandositra aza, dia hoeny atendrombohitra izy ka ho toy ny voromailala andohasa. Izy rehetra dia samy hitoloko avokoa noho ny elony. Amen. Ry havana, mila isika mibebaka. Hotoizako ihany ny teny zay notsapako eto zay notsapako tenen'ny fanahy masina eto. 7:10 Hiraviravy ny tanana rehetra, ary ho toy ny rano ny lohalika rehetra. Isikina lamba fisaonana izy, ka anafotra azy ny orooro. Omenatra ny tava rehetra, ary ho voasola ny lohan'izy rehetra. Ny vola fotsiny dia ariany eny an-dalambe, ary ny volamenany dia ataony ho zava maloto. Mialatsiny tompoko averiko kely eo amin'ny 9:20 amin'ny anarany Jesosy Tompo. Isikina lamba fisaonana izy, ka anafotra azy ny orooro. Omenatra ny tava rehetra, ary ho voasola ny lohan'izy rehetra. Ny vola fotsiny dia ariany eny an-dalambe, ary ny volamenany dia ataony ho zava-maloto. Ny vola fotsiny sy ny volamenany dia tsy ahavonjy azy amin'ny andro ny fahatezerany Tompo. Tsy ahavoky ny tendany na afeno ny kibony izany, satria izany no nahatonga heloka ho azy. Amen. Ajanoko hatreo. Ry havana, zava-doza isikina lamba fisaonana, ary ny volamena sy ny vola fotsy zany ny firavaka zany ny arena izany dia tsy ahavovonjy antsika. Ry havana, mila isika mifoa, satria miteny ten'Andriamanitra fa ny sabatra no eny ivelany, ary ny arety mandringana sy ny mosary no ao an-trano. Ry havana, tsy anazava lava ao an'io teny io, fa ny Tompo izany dia mampitsoka ny anjomara mba ifoazanao. Na iza ianao izay miaino izao video izao. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Misy ny efa nahare ny fijorona vavolombelona zay nataoko momba ny tamin'izako nataony Jesosy opération. Izy lay tonga
amin'ny endriky ny fahazavana izay tsy misy toa azy. Alleluia, alleluia. Ry havana, tamin'izay témoignage izay dia nanambara ao fa nampanofiai ny tompo tao alohany na tao arinany natongavany da nasitrana ay zany. Dia ilay nofy zany naseho any tompo tamiko tao anatin'ny nofy ny saritany zany. Dia rehefa hita zany lay saritany dia hita zany le hoe eo zany ny Amerika, France, ny Afrika, ny manontolo zany hita zany amin'ny saritany. Fa za zany tsy nahita hoe cadre le izy fa hitako zany lay saritany naseho any tompo ay ngeza be teo alohany masoko zany. Dia ny zavatra hitako manomboka amin'ny tendro ny Afrika zany. Ny Afrika midina zany dia misy ohatran'ireny ronono ireny mitsororoka matevina be zany ohatran'ireny hoe hitanareo raha mijeritsika hoe ronono Nestlé zay mantsy no fantatry ny maro. Dia mbola fotsy lavitra mihoatran'iny zany ary le izy zany tsy madity be ohatran'ny Nestlé fa mitsoranoka bebe kokoa zany. De feno zany an'io ohatran'ny ronono io zany iny karta iny saritany Afrika iny. Tsara be ny mahita an'izany. De tena hita mihitsy zany hoe saritany Afrika no misy an'io tondra-dronono zany. Zany no ohatran'ny hoe fahitana anazy. Tena hoe feno zany amin'ilay kartany Afrika zany ilay izy. Ry havana, ny nanaitra ay tam'izay dia ny kartany Afrika irery ihany, ny tany Afrika irery ihany zany. Ny tany Afrika irery ihany no tena feno tanteraka. Feno fotsifotsy tanteraka zany. Fa ny Madagasikara dia teboka kely ray eo zany no hitako. Teboka fotsifotsy kely iray eo no hitako amin'ny saritany Madagasikara. Saritany moa le izy sotran Jesosy. Sotra fanahy masina mampatsiahy. Dia ny Amerika, ny France, eran-tany zany hitako teboka kely vitsivitsy fotsiny ihany. Vitsivitsy fotsiny ihany. Ry havana, zava-dozany zany. Zava-doza zany satria mampafantatra ny tompo fa ny pays Afrika irery ihany. Tsika moa anatin'ny Afrika isika zany fa eo amin'ny saritany Afrika iny irery ihany zany iny ngeza be iny mitokana iny no tena feno ny fahamasinana. Feno ny fahamasinana ny revay ao am Jesosy. Ny fifoazam-pana zany dia ao Afrika iny amin'ny karta lehibe iny ihany zany no tena hoe mifoa masina anatiny sy ivelany. Fa ny ao Madagasikara dia teboka anankiray eo ihany no hitako. Ary ny manodidina rehetra zany dia misy kelikely ihany koa. Ry havana, nampafantatra ay ny fanahy masina momba an'izay ihany koa dia ny zavatra ray nampafantariny ay. Zany hoe eto amin'ny teny izay nomeny an'io na marininy zany amin'ny ity teny ity zavatra nampafantariny ay. Fa isika izany ny akabeazantsika Afrikanina gasy io na Congolaise io na karazana olona zay mipetraka amin'ny tany Afrika zany dia misy zany amitsika mody any atandrazantsika. Ary misy ny findra any amin'ny toerana Amerika zany, any Canada,
sy any Amerika. Fa ny akabeazantsika dia mila mody any amin'ny tandrazantsika satria ny antony dia izao: ity Eropa ity dia upotika efa nisy any fijoroana vavolombelona marobe any amin'ny video any. Ry havana, ao an-tanàna Afrika irery any misy antsika sy any Amerika, ireo toerana ireo ihany no uvoaaro. Izay no mahatonga ny tompo nampiseho an'izay toy ny tany tondra dronono izay. Eny tompoko, mila isika miverina amin'ny fiainana tsotra dia tsotra indrindra. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto manambara ny amin'ny volamena sy ny volafotsy, ary koa nanambarany amin'ny trompetra, zany hoe fanairana farany. Ry havana, amokantsika aty a Babilona Jesosy. Ka izay ny fitiavantsika izao tany tsy antsika izao, fa mila isika mody any atandrazana, mifoa ara-pana. Eny tompoko, misy ny tsy ody tanteraka any Madagasikara, misy ny tsy ody any Madagasikara fa ifindra any Amerika hoy aho na any Kanada. Tsy maninona zany na gasy ianao na dia tsy taninao arany any, raha any no amindran'ny tompo anao dia misaora azy satria uvoaaro amin'ny andro mahaory ianao. Fa raha miteny aminao ny tompo hoe mody any Madagasikara ianao, nefa ianao miteny tiako kokoa ny any Amerika, dia mitandrema fa sao dia ny fahatezeran'ny tompo araka ny teniny eto no iantra aminao. Ry havana, mila isika manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'i Jesosy, upotika urava izao tontolo izao. Izay ny anio tsy hotoizako lavabe satria mbola misy fijoroana vavolombelona hafa mifandraindray amin'io, fa aleoko atao amin'ny video hafa mba tsy ho lava loatra. Mahereza tompoko, tiantsika Jesosy, mila isika miandry any Jesosy ao anatin'ny fiainana tsotra dia tsotra. Manasanao ao raha alina, raha ohatra ianao afaka, satria ivavaka en direct ao alimbavaka zany italaontsika amin'ny Jesosy. Anafaka anao koa ny tompo, anadio anao koa ny tompo raha vonina ianao. Ny ora dia amin'ny 110 alina atia Eropa, dia amin'ny 12 alina any Madagasikara izany. Tsy tena fixa io ora io satria arakaraka ny ora omeny tompo ay ny amin'ny andro ivavana ny amin'ny alimbavaka izany. Fa ny anio zany dia ataontsika amin'izay ora izay mba ampahery antsika. Mila zany isika tsiraray avy mitady an Jesosy, mibebaka eny am Jesosy. Ry havana, tiantsika ny tompo, mahereza tompoko. Aoka isika iomana iona am Jesosy tompontsika. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina etiany aho manambara ny témoignage zay mbola tsy vita satria mbola misy any izy ireo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.